mitondra makaiza moa zany ty hoe famitahany ity. Ampitsikina indray no iarahana aminao ary isaoran'Andriamanitra satria isika nahazo famondram-po. Andinika isika n'ilay famitahana mampidi-doza dia ny malina ny fanontaniana hoe mitondra makaiza indray ty famitahana ity. Mety efa namitaka ianao dia nahita hoe nisy vokatsoa teminy eo angamba izany. Fa tsy haritra ary tsy hitondra vokatsoa mandrakizay ny famitahana. Ohatra fotsiny, raha mijery ny tantaran'ny Josefa isika, ny tantaran'ny Jakoba aloha mialohan'ny Josefa, ny an'i Jakoba izay namitaka andrainy, nampindrenina izy, namitaka andrainy amin'ny fangazalana ny tso-drano. Tokony ho tamin'ny fomba hafa no nahazony an'izay, saingy izay ny lalana hitany dia ny famitahana andrainy. Vita hatramin'ny farany famitahana, azo hatramin'ny farany ihany koa ny tso-drano rehetra, fa fantatrao ny vokany, fa dia fanenjehana ny fofony aina tamin'ny alalan'ilay rahalahy izay nangalarina ny tso-drano tokony ho azy. Ary ny fiainan'ny Jakoba rehetra tao aorian'izay dia nisy nenina sy fitolokona mandrakariva ao anatin'ilay hoe fanenjehan'ny rahalahy, misy ahiahy, misy tahotra. Izany ny vokatry ity hoe mamitaka ity. Andao ialany. Ny tantara anankiray faharoa rehefa taty amin'ny taranak'i Jakoba dia fantatsika fa nananjanaka 12 lahy izy ankoatran'ny vavy. Ireo 12 lahy ireo dia nisy ny zanaka tiany manokana avy amin'ilay vady tena tiany, satria nanambady maro Jakoba tamin'izany fotoana. Josefa io, ary ity Josefa ity ny fitiavan-drainy azy manokana dia nahatonga fialonana teo amin'ireo rahalahy 12, na ny rahalahy 10 zany marimarina kokoa, izay tena niteraka fanaovan-dratsy, niteraka crime hoy isika, zava-doza tamin'ny famarotana ny Josefa zany ho lasa andevo izay tsy fantatra hoe nakaiza. Reto rahalahy zany tsy mahafantatra hoe makaiza io. Fa izao kosa, rehefa tonga tany amin'ny rainy ireo rahalahy dia inona no nataony? Nampiasa an'ilay famitahana. Ary io famitahana io foana matetika no iarovana ny tena mba tsy ho tratry ny fahavoazana aingana. Ary ilay fahavoazana aingana ihany no voasoriky ny famitahana anie. Fa ny fahavoazana aterak'izay rehetrarehetra aty aoriana dia tsy voasoriky ilay famitahana. Hoy ny fiteny malagasy hoe lainga marivo-tototra ka eziny reny akoho. Rehefa eziny reny akoho ilay lainga marivo-tototra dia hita eo ihany. Hay izany kay ny zavatra miseho. Ary ny lainga matetika na ny famitahana dia natao lali-tototra aza dia mbola voala foana ny fanotorana an'izay. Izao no voalazan'ny soratra masina. Raha ohatra ka ny lalàna no jerena dia ao amin'ny Deutéronomia 7:20 no jerentsika hoe ahoana ny amin'ny lalàna n'ity hoe fitaka ity, inona ny tokony atao. Deutéronomia 7:20, 5:20 sy ny manaraka eo. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy hoe, raha vavolombelona ray monja dia aoka tsy hitsangana hiampanga olona ny amin'izay eloka nahotana ataony ninninina, fa amin'ny teny vavolombelona 2 no hanorenana mafy ny teny. Misy vavolombelona zany hanorenana mafy teny, izay vao tena ekena hoe tena marina ve zany. Ary tsy nanaka vavolombelona maromaro Josoa vao nahita hoe tena diso ity ataon'ny Gibeonita ity. 5:20, raha misy vavolombelona mampidi-doza mitsangana hiampanga olona ho nanao ratsy, 7:20, dia hitsangana eo anatrehan'i Jehovah izy ireo lahy izay miady dia eo anatrehan'ny mpisorona sy ny mpitsara amin'izany andro izany. 7:20, ary raha adin'ny mpitsara mafy izy ka hitany fa vavolombelona mandainga fa miampanga lainga ny namany, 7:20, dia arak'izay nokasainy atao amin'ny namany no ataonareo aminy ka dia ho fongoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Izany ny lalàna napetrak'Andriamanitra ary nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy mpanompony ho an'ny zanak'Israely. Tsy tokony isy hanao vavolombelona mandainga fa ho fongorana ny fanao ratsy. Ary tadiditsika ilay hoe ny fanao ratsy fongorana, fa izay miazona an'ilay fanao ratsy koa dia miara-fongotra amin'izay. Ny fahendrena tahaka ny nenan'i Solomona azy dia ny hoe mandinika sy mamakafaka, mandanjalanja, mifandray amin'Andriamanitra, manontany an'i Jehovah. Izay no atao hoe fahendrena alohan'ny hafantaran-javatra anankiray hoe marina sa diso zany. Andaontsika ampiasa an'izany ihany koa. Ny Petera 1:7-10
no amitianantsika azy. Petera voalohany toko 7 andininy 10 asaiko ianao hamaky an'izay sika amin'ny anaran'i Jesosy. Petera voalohany toko 7 dia ny andininy 10 dia hoy ny teny hoe fa na iza maniry fiainana sy tahita andro soa, aoka izy ary ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy teny fitaka. Izany ny vahaolana avy amin'Andriamanitra fa mitondra makaiza ny famitahana makany amin'ny fahasimbana. Noho izany ry namako, aoka ho arovantsika ny lelantsika tsy ho amin'ny fitaka sy ny lainga fa hanembantsika izany. Ndao hoentsika mbavaka izany fa tena ilaina hoenti-miaina. Tompo Andriamanitra, misaotra indrindra fa ampitandreminao, anarinao izay mba tsy handeha amin'ny famitahana ary mba tsy ho tia lela fandainga sy mamitaka. Ampio izay Tompo mba hiazona an'izany amin'ny fiainana ho tena fomba fiaina tsy miovaova, ka na inona ateraky ny filazana ny marina dia ianao no mahalala ny zavadrehetra, fa izay kosa hiala amin'izany famitahana izany. Arovo izay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.